Faltafaraka aminao hatrany izay manaraka ny vavantsary ny televiziona malagasy amin'ity sabotsy voalohany volana aogositra taona 2024 ity tompoko lahy sy tompoko vavy manasana indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao vaovao lehibe nisongadina teto amin'ny firenena androany ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fehi-kevitra rehetra nivoaka tamin'ny fikaonan-doam-pirenena nataon'ny tanora malagasy hitondrana ny fanavaozana sy ny fanovana amin'ny lafiny maro eto Madagasikara ary tiana anatina teboka maromaro ny lohahevitra tao anatin'izay fa anisany nisongadina tao anatin'izay dia ny fanoloran'izy ireo tolo-kevitra ny amin'ny rafitra hitantanana ny firenena dia ny rafitra federaly izany efitra nangona ny ainga avy any fotony ny ainga isaky ny komina ny distrika ny saparitra avy eo naravina ao amin'ny sehatra nasionaly izany ka natolotra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael sy ny gouvernemanta ny FFKM izay hitarika ny fikaonan-doam-pirenena izay fehi-kevitra izay fa narahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy manontolo ihany moa izay lanonana izay ny maraina teo fa amidiny izay amintsika i John Dimy Olotsalama sy Rizy Rakotosan. Vorafitra ary nampahafantarana teto amin'ny efitrano fivoriana iraisam-pirenena teto amin'ny CCI Vato ny fehi-kevitra nasionaly ny fikaonan-doam-pirenena ny tanora rehefa naravina nandritra ny 3 andro nandalo dingana enina izany izay natomboka ny 14 ny volana avrily ary nahitana fandraisana anjara nireo faritra 420 distrika 20 ary komina miisa 700 taorian'ny fampahafantarana izany dia natolotra avy hatrany ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ireo fehi-kevitra ireo. Araka ny fehi-kevitra natao tamin'ny fifampiteniana natao teny anivon'ny komuna sy ny faritra manerana ny Madagasikara izay voaraikitra ao anatin'ny sosokevitra naroso izay maneho ny aiahy sy fanindrina ary ny lara-pahamena naroso ny tanora manerana ny firenena araka ny fiandrianam-pirenena ny filaminana sy ny fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy fitandrona ny fiarovam-pirenena araka ireo tatitra ny asan'ny komity isaky ny sehatra ny fitin'ny fehi-kevitra lehibe ny sosokevitra ary ny tolo-kevitra nivoaka nandritra ny fikaonan-doha izay ampiarahina amin'ny fehi-kevitra ity no antony nandraisana ireto fehi-kevitra manaraka ireto. Manolotra safidy eo amin'ny endrika fanjakana roa izahay. Fanjakana tokana tena ahitana fitsinjaram-pahefana manana rafitra parlementaire misy efitra telo. Na fanjakana federaly miantoka ny fizarana fahefana voalanjalanja eo amin'ny gouvernementa federaly sy ireo faratany mandrafitra azy. Miantso ny fandravana ny anteny meram-pirenena ary ny fanoloana azy ho anteny mera ametraka lalam-pandroana. Mitaky ny ampidirana ao amin'ny lalam-pandrenana vaovao ny fokotany ho rafitra eo anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Mangataka ny fananganana parlemanta ny tanora. Foanana niseny ary atsangana fahefana vaovao maneo tena hikirakira ny fifidianana. Takihana ny fanavaozana tanteraka ny lalàna mifehy ny fifidianana. Eo amin'ny ara-toekarena indray dia homena vahana ny mpandrara malagasy indrindra ny tanora asongadina ihany koa ny entana vita malagasy ary ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny fampiasam-bola. Miantso ny hanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny fampiasam-bola mba hanomezana laharam-pahamena ny asa eo an-toerana sy ny fampitomboana ny fampiasam-bola daholobe amin'ny alalan'ny fanorenana foto-drafitrasa fitaterana maharitra mba hisorohana ny fitokana monin'ireo faritra mamokatra. Miantso ny fananganana foibe fiofanana arakasa isaky ny distrika mifanaraka amin'ny zava-misy ara-toekarena isam-paritra indrindra momba ny fambolena ny asan-dranomasina mampirisika ny fampiarana ny rafitra ara-dalàna momba ny andraikitra ara-tsosialy ho an'ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany.
eo amin'ny sehitry ny fampianarana fahasalamana angovo ny firosoana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny sehitry ny fananantany ary ny fiahinany mponina dia ilaina ny fanamorana ireo amin'ny fampanantonana izany amin'ny vahoaka. Mitaky ny fampidirana ireo mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana miaraka amin'ny antoka hahazoana karama sahaza ny tsy maintsy hanomezana azy ireo fiofanana mitohy ary fanohanana ara-pedagojika tsara kokoa. Mangataka ny fampiharana ny fitsanjaram-pahefana sy ny famindrana ireo ivotoerana hanaovana fanadinana ho akaiky ny mponina mba hanamorana ny fiatrehana izany. Mangataka ny hananganana ivotoerana iray ho an'ny fiofanana arakasa isaky ny commune ary lycée teknika iray sy collège momba ny fambolena iray isaky ny distrika izay samy mifanaraka amin'ny filana ara-toekarena ao antoerana. Fanatsarana ny politika mikasika ny fampidirana ny tanora eo amin'ny tolotra ny asa. Mitaky ny fanavoazana ny fampianarana ambony amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fampianarana ampitaindavitra ny fitaterana maimaimpona ho an'ny mpianatra. Ny fanohanana sy ny fanarahamaso tsaratsara kokoa ny fiofanana amin'ny ambaratonga master sy doctorat ary ny fampidirana ireo vao nahazo diplôma eo amin'ny tsenan'ny asa. Fahasalamam-bahoaka kalitaon'ny tolotra fahafahana miditra amin'izany fitaovana ary fotodrafitrasa mpahazoana misitraka karatra maitso ho an'ny fahasalamana sy akintana antsekoly ho an'ny mpianatra. Mangataka ny fampiharana mahomby ny rafitra fiarovana ny ankizy, ny fampirobona ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny randro, ny fampiharana ny sarany ara-tsosialy ny jirama ary ny fanamorana ny fomba fisitrahana ireo tambazotra rano sy jiro. Miantso ny fanjakana mba hanafoana ny fanjakazakan'ny orinasa tokana monopole eo amin'ny sehatry ny angovo mba hamporisihana ny fifaninanana. Mitaky ny hiasan'ny fandrakofana tambazotra nomerika manerana ny faritra, ny fampidinana ny saran'ny famandrihana, ny fidiran'ny mpandraharaha vaovao ary ny fametrahana ny tolotra wifi maimaimpona. Miantso ny hatanterahana tetikasa goavana momba ny fotodrafitrasa antanety andranomasina ary ny serana mpiaramanidina mba hamaranana tanteraka ny fitokanamon'ireo faritra lavitra. Mitaky ny fanavoazana ny rafitra momba ny fananana ny tandy, ny fanafainganana ny famoahana ny titra taratasy fanamarihana fananana tandy. Miantso ny hampiharana ny lalàna mahazatra momba ny hetra amin'ireo asa mampidibola ataon'ny fikamanana ara-pinoana ao anatin'ny fanajana ny fahalalahana ara-pinoana sy ireo iraka ara-pinoana ary ara-tsosialy ekeny lalàna. Miantso ny hanatanterahana fanapareham-pahefana tena izy sy ny fanamorana ny fisitrahana ny raharaham-panjakana rehetra ho an'olom-pirenena amin'ny alalan'ny ivotoerana manokana manolotra tolotra mitambatra. Mitaky ny hametrahana rantsan'ny sampandraharaha miady amin'ny kolikoly na bianco isaky ny distrika mba hiantohana ny mangarahara tanteraka mandritra ny fifaninanana hidirana amin'ny asa eo anivon'ny fanjakana sy mandritra ny dingana ara-pitsarana. Takina ihany koa ny fampiarana ny teny malagasy, mitaky ny fampidigana ny teny patra ao anatin'ny fandaharam-pampianarana, ny fananganana ny tranombakoka nasionaly. Mitaky ny fampiarana ny politika nasionaly momba ny teny malagasy ka manao azy io ho an'ny teny ofisialy sady manery ny fampiasana azy amin'ny antota-taratasy mpanjakana rehetra. Miantso ny ankatoavana ny politika nasionaly momba ny lova ara-kolotsaina, ny fananganana tranombakoka nasionaly ary ny fametrahana fohy be ara-kolotsaina, fohy be fanofanana ary tranombakoka isaky ny distrika. Miantso ny fanavaozana, ny fandahara-pampianarana mba hampidirana ny tantara-pirenena iombonana sy ny lisitry ny fomba amam-panao, ny lovatsofina ary ny mozika isam-paritra eo ambany fanaraha-maso ny sampandraram-panjakana manokana sy mahaleo tena misahana ny kolotsaina. Miantso ny fandaniana lalàna mametraka ny politika nasionaly momba ny fanatanjahantena sy ny fanomezana teti-bola sahaza anohanana ny fahaiza manao ny tanora eo amin'ny fanatanjahantena ary hananganana ireo fotodrafitrasa ilaina. Ny lafiny ara-tontolo iainana, ny fanajana ny toerana manantantara sy ny fombandrazana dia ilaina ihany koa ny fanasongadinana izany. Mba hiarovana ny arena ara-voajanahary eto amintsika, aroso ny isian'ny komitin'ny tanora ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Miantso ny fanjakana mba hametraka ny tanora ho mpisehatra fototra eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana ary hiantoka ny fiarovana azy ireo amin'ny maha-pampaneno lakolosy sy fahavolombelona azy ireo.
miantso ny fanjakana mba hanamafy ny fahaiza manao ny androm-panjakana sy ny fanentanana no manam-pahefana any isa-tsokajiny. Miantso ny fanjakana mba hanafaingana ny fidirana amin'ny fisitrahana angovo azo avaozina amin'ny alalan'ny famaritana politika momba ny angovo mifototra amin'ny filan'ny firenena. Mitaky ny fepetra iantohana ny fahafahana miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Miantso ny fanjakana mba hampiroborobo ny sehatra manokana mamokatra maharitra manaja ny tontolo iainana. Mitaky ny mangarahara momba ny loharano-karena arabola azo avy amin'ny crédit vert izay tokony tsy maintsy mahasoa ny mponina any amin'ny toerana izay voakasiky ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro mivantana. Miantso ny fanitarana ny faritra rovana indrindra amin'ny alalan'ny fametrahana faritra fiarovana isaky ny distrika ireo bibidia ary koa ny fametrahana eto Madagasikara manokana fohy be ny fiompiana ireo karazam-biby tsy misy raha tsy eto amintsika izay tandondondozy. Lalana irosoana amin'ny fanavaozana ny Madagasikara sy ampandrosoana ny firenena no votoatin-kevy dehibe ireo fehi-kevitra naroso teto ary ny tanora no hirotsaka an-tsehatra ny amin'ny fanatanterahina izany ary hiara-miombonantoka hatrany amin'ny fanohanana ny vondrona raisam-pirenena. Izay zany ny fehi-kevitra fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa natao mialoha ary natokana mihitsy ny fikaonam-pirenena ho an'ny tanora. Ny antony dia nanomezana sehatra azy ireo malalaka hitondra ny etaeta sy ny tolo-kevitra hampandrosoana ny firenena satria ny arahana lala fa ny tanora ny tena ny tolona sy ny taky ny fanavaozana teto amin'ny firenena ary ho ampidirina ao amin'ny fikaonam-pirenena ireny tolo-kevitra rehetra ireny nanome toko moa ny filohan'ny fanavaozana androany fa anara-maso akaiky ny fanatanterahana izay hevitra avy amin'ny tanora izay ny tenany ary miantso ny tanora hatrany izy hifanohana amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao na izany na tsy izany aza nefa dia efa misy tamin'ireny hevitra naroso teo ireny hoy ny filohan'ny fanavaozana no efa ampiarina miaraka amin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao araka ny famitianan'ny John Dimy Olotsalamatrany amin'ny Sanirizy. Hitantaratra ary hita sady ny fahavononan'ny tanora ny handray an-tanana ny fampandrosoana anohanana ny fanavaozana izay tanjona ho tratrarina nasandratra avy teto ny saim-pirenena ary nakasitrahany filoham-pirenena. Tiako ny mampatsiahy fa ity fikaonan-doham-pirenena natokana ho an'ny tanora ity dia natao indrindra hanomezana sehatra ireo tanora rehetra manerana ny nosy hitondranareo ny feonareo, ny hevitrareo, ny etaetanareo amin'ny fanarenana sy ny fanorenana ity firenena malalatsika ity. Tsara tsindrina ihany koa fa natao lahara-pahamehana, natao mitokana sy nalefa mialoha izao fikaonan-doham-pirenena ny tanora izao noho ny fametrahana ho ambony ny toeran'ny tanora sy noho ny fahatsapana fa ianareo no azo antoka ho vahaolan'ity firenena ity. Tsy azo heverina velively ny fanavaozam-pirenena tsy misy anareo tanora izay lehibe nahafahan'ny Madagasikara nanokatra pejy vaovao. Ry tanora avako anaty sambo ray isika satria vina mitovy ary tanjona iray no mampifamatotra atsika dia ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Tamin'ny alalan'izao fikaonan-doham-pirenen'ny tanora izao dia nyvalianareo ny antsoantso nataonay fa izay dia ny firosoana anaty fanovana marina sy tsy misy fitaka ho fanavota pirenena. Fohy ny teny izay ataoko androany satria ny zava-dehibe dia le zavatra nasehonareo sy nataonareo taminay. No tsy aiviny ny filoham-panjakana teto ny lalana nizorana ary natongavana tamin'izao fikaonan-doham-pirenenan'ny tanora izao. Sahiko ny mijoro fa ny hevitra dia ny ainga avy ety amin'ny tenako. Za no nanapa-kevitra tamin'izay fotoana zay hoe aleo asiana fikaonan-doham-pirenena tokana ny tanora. Nandresy lahatra tanora maromaro nampiantso tanora teny amin'ny lapa tamin'izay hanaovana an'ity. Dia tsara ampahatsiahiviko eto fa misy fikambanana tanora maromaro tsy nanaiky ny hisian'izy ity. Zay mba tsara ampahatsiahiviko eto androany.
mino fa mety misy ao anatin'ny laharanao a ny sasansasany am'ireo antenaiko satria ny feo zay avoakanareo eto dia tokony feo hitambarana zao no nandresaiko lahatra azy isika rehetra io a samy mbola vaovao a amin'ny misehatra amin'ny sehatra politika eto amin'ny tany sy ny firenena efa misy olona za tsy hampiasa n'le terme lay tena ampiasany isan'andro hoe dinosaure hoe sy ny namany fa efa manana traikefa amin'ny fanaovana politika dia nandresy lahatra tamin'izay hoe ilaiko nareo manao ny fikaonandoham-pirenena nareo mitokana mba hahafahanareo manana hevitra anankiray lehibe mivohitra hitambaranareo tanora dia io hevitra lehibe mivohitra anankiray anananareo hoentinareo miatrika ny fikaonandoham-pirenena zay tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara tsy azo adonoina ny miaramila zay a le resaka isan'andro tenenina isan'andro inclusivité mialatsiny amin'ny teny vahiny ampiasaiko eto nareo tanora zao amintsika amin'ny teny zao efa manana hevitra lehibe anankiray hoentinareo iady tsy iady ianao inona le teny andriamatao ministra teo kickboxing fa mba hoentinareo miady hevitra any amin'ny fikaonandoham-pirenena nasionaly mba vonona nareo a vonona ny hitany hiady hiaro an'izay hevitra navoakanareo teto izay a ny antony nampisy an'ity fikaonandoham-pirenena androany ity ka eto anatrehany vahoaka malagasy ary dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa voaraiko ny fehi-kevitra izay navoaka tao anatin'ny fikaonandoham-pireneny tanora malagasy rehetra ary hatolotro mivantana ny FFKM sy ny ratsamangaika rehetra zay hikarakara ny fikaonandoham-pirenena izany ny fikaonandoham-pirenena atrany ho ihany ny filohampanjakana no hanapaka ny rafitra hitantanana ity firenena ity amin'ny repoblika manaraka eo izay efa tafiditra amin'ny tondrozotra arainy fitondram-panjakana na ny ekonomika na ny sosialy na ny maromaro ny volet nataonareo teo a ny akamarony a efa ao anatiny lalana arahanay daholo ary zahay faly fa ho andamosinay ny tanora rehefa misy zavatra mafimafy hatrenay satria le zavatra takinareo teo dia mila fahasahina mila vola aloha indrindra mila vola dia raha mila vola dia mila fahasahina zay ny akamarony ka raha zahay sa dia nareo tanora tsy sa dia lasa tsisy dikany zay zaka ataonay eo fa mangataka zahay toany atoseo mandra-paha aloha fa zavatra maharesy lahatra anay daholo ny zavatra rehetra zay ny tany isanareo teo ary manome toky anareo tanora aho izaho filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa hiaro toy ny anak'Andriamaso io fehi-kevitra zay nomenareo io ary anaraka an'io a ny fanarahana an'io a makany amin'ny fikaonandoham-pirenena hoeo a anaramaso an'io nisy ny afatra manokana nampitain'ny filohampanjakana tamin'ny tanora teto nambarany any koa ny makasika ny laïcité de l'État raha nisy tanora vitsivitsy milaza hoe mila miova ny zavatra rehetra raha mbola tsy miova ny zavatra rehetra dia hanao an'izao zahay dia zao ny ataoko mila miova koa tsika amin'ny fanaovana politika fa tsy ny fanaovana politika teo aloha no mbola hoentsika dia milaza tsika fa hanavao ny repoblika satria maninona raha mbola zo zavatra misy zao a dia mbola misy le tanora lalaovy ny mpanao politika ahetsiky ny mpanao politika maro misy vola ny tanora tsy omena tsiny maro mbola tsy anasa mahazo izy dia manao fanambarana mila miova koa
io toe-tsaina fanaovana politika io dia mba miantso ny saintsika tanora mila miova atsika mila miova misy tanora milaza ny resaka laïcité de l'état sarotra io ba ny mpampianatra ny atao hoe laïcité de l'état hafa mihitsy mba miresa aminy enenareo hoe ny any ny teneniko fotsiny eto amin'ny laïcité de l'état dia tsotra ny article 2 amin'ny lalam-panorenana dia ny article 10 amin'ny lalam-panorenana izay nalaina tamin'ny déclaration universelle de droit de l'homme ny article 18 ao anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme mba miangavy atsika hamaky an'ireo fa ny article 10 ao amin'ny lalam-panorenana sy ny déclaration universelle de droit de l'homme ny article 18 dia migarantira mialatsiny amin'ny teny vazaha ny fahazahoako mivavaka ny fidy ny finoko ny kambana amina fikambanana maro izao voatanisa ao ary voalaza ao anatin'ny constitution zay amin'ny article 10 fifampiresana ara-politika tsy maintsy atao ihany koa izany ho hiatrany ny filohampanjakana nangataka ny communauté internationale amin'ny communauté nataony hoe naporisika izy anaovana le dialogue politique dia ataotsika izy io dia nampiantso filoham-pirenena voafidy anankiroa ny resaka amiko teny dia aza mieritreritra anareo hoe iny ihany no ataoko mbola hampiantso koa za parti politika hafa iresaka amiko ary indrindra hampiantso anareo tanora satria araka ny voalazako teo tsy misy fanavao zanavanina raha tsy miaraka aminareo tanora tsy ny feon'ny mpanao politika ihany no enoko miaraka aminareo tanora koa amin'ny dialogue politique io tsy parti politika nareo fa miaraka amiko nareo hanapa-kevitra inona ny anohizana an'izao zavatra zao amin'io dialogue politique io miomana zany ny dikany teneniko le hoe miomana dia zao maro be loatra nareo fikambanana GNZ tsy haiko GNZ maro be ny anarany any tsy haiko tsony mihitsy ny fantatro fotsiny 570 izy ary ny alaiko eo anamiko amin'io dialogue politique io zay ny ampiomanako anareo miomana anareo andriamatao ministre teo ny teny hoe mifanarahanareo amin'le solotena enina ao anatin'ny comité technique miaccompagner ny concertation nationale dia moa zay dia efa nyteny hoe raha isaky ny faritany zany dia mazava fa anjaranareo samy isaky ny faritany mifanaraka hoe iza le raha isolotenana nareo amin'ny comité technique dia ohatra zay ihany koa amin'le dialogue politique tsy nareo tanora zay 500 isan-jato ny vahoaka malagasy no afaka iresahako amin'le dialogue politique fa tsy maintsy misy solotena dia mivonona nareo ary tsy hoela zay zavatra zay fa sao dia iandriandritsika tsy hoela zao mbola mampiantso ny parti politique mampiantso azy zareo zao manao consultation manao fakakevitra amin'ny parti politique fa amaranako azy mihitsy nareo tanora ny fionana aminareo tanora dia miomana nareo tanora mba afaka hiatrika an'izay dialogue politique zay satria io zavatra io dia hatrehiny reto communauté internationale zay ihany koa ny dialogue politique zay angamba ny teny ataoko androany fa ambarako amin'ny fomba officialy fa mikatona ny fikaonandoam-pirenen'ny tanora isaorako manokana ianao ny toto na masaka izao etsika zao misaotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy masina ny tanindrazana izay zany ny fekevitra tamin'ny fikionan-doha any tanora fa ny andreo-panabe kosa dia mbola mandeha ny fakakevitra amin'izao fotoana izao nampahafantarin'izy ireo fa hatrany amin'ny 5 ny fangatana nataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa voavaly avokoa ao anatin'izany ohatra ny indemnité de cré ny indemnité de logement ny fampidirana ireo mpampianatra frama ao mpiasam-panjakana izay ankasitrahan'izy ireo ny fitondrana mbola mitoy kosa ny ady ho fanatsarana an'izay tontolon'ny fanabeazan'izay raha eto Madagasikara araka nambarany VMM na vondro ny mpanabe mijoro izay vonina hatrany hanohana ny fanavaozana tao anatin'ny fakakevitra nasionaly ho fanatsarana ny
rafim-pampianarana izay natomboka tao Ambatolampy moa no niresahana izay ny fekevitra ao anatin'izay ihany koa dia ho ampidirina ao anatin'ny fikaonam-pirenena tany Ambatolampy nanangona izay vaovao izay Mira Andrianjavy sy Roger Andriamanana. Anisan'ny fangatahana nataon'ny mpiasa ministera fanabeazam-pirenena ny fahazahoana ny tambikaramana ny indemnité de gré, ny indemnité de logement, ny fampidirana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra avy izany izay nosoniavina tao anatin'ny fifanarahanam-piara-miasa. Mpampianatra ny Soratao dia efa vita any amin'ny 5 isanjato io protocole d'accord ka anterina fankasitrahana amin'ny fanjakana ary tsy vitany hoe io protocole d'accord ihany fa ny tena zava-dehibe dia ilay atao hoe refondation du système éducatif ka manakevitra ny vondro mpanabe mijoro izay hoentina hanatsarana zany rafim-panazarana zany sy hanatanterahana ny politika mpanjakana fanavaozana amin'izao fotoana izao dia atomboka eto Ambatolampy io fakakevitra natao hoe lobary andasy akakevitra ho fanatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara io dia manomboka eto Vakinakaratra zany izay atao eto Ambatolampy dia hitety ny faritra rehetra eto Madagasikara izay moa no andrindra ny fomba izay hanaovana an'izany. Ny fakakevitra dia izay hoe fanatanterahana ny politika mpanjakana izay ato amin'ny sehatra ny fanabeazana ka ho atolotra ny tokony mpanjakana zany hoentina ao anatin'ny atao hoe concertation nationale ho aty amin'ny entité ny fanabeazana. Mbola hotohizana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ho ireto mpanabe ireto. Zany nefa dia mbola misy ireo izay tokony ho atsaraina kely ao anatin'izay indemnité izay fa na izany dia misaotra ny fanjakana ihany zahay. Misaorana foana moa no anontany sainay satria tena tsapanay fa fahasoavana lehibe ireo natolotra ao anay ireo. Irinay dia irinay ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fiainan'ny mpanabe manontolo atao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Vonona anohana ny fitondram-panjakana hatrany ny mpanabe ho ny VMM na ny vondron'ny mpanabe joro. Tsy avela iasa koa rehefa mila manampy azy ny vondrona rehetrarehetra indrindra ny syndicat ary andrata zany ny VMM dia tsy maintsy hanampy ny fanjakana mba hampahomby ny tolona izay matesana teny an-kianja ary zany rehetrarehetra zany nefany dia tsy maintsy fampidinihana ka dia izay zany zao dia vonona ary efa hitantsika misongadina ny fahavononana amin'izao finiavana hanao an'izao lobarendazy zao. Ny VMM izay mpovonana iraisan'ny syndicat eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay niforona tao anaty ireny etsim-bahoaka ny septambra 2024 ireny. Izy ireo izay nanao fakan-kevitra teto amin'ny distrika Ambatolampy entina manatsara ny raha-pampianarana eto Madagasikara entina ao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena ka teto amin'ny distrika Ambatolampy no nanomboana izany. Lao hevitry ny VMM raha teo ny hoe mpanabe mijoro ho an'ny fanavaozana ny fanabeazana izay fototry ny firenena. Ho an'ny fanabeazam-pirenena izay fa fampianarana teknika sy fanofanana arakasa kosa raha voapetraka ny vady fototra hananganana ny Université manakaiky vahoaka ao Manakara tany amin'ny taona 2024 tany dia tsy nitohy ny asa taorian'izay ka nanao antsoavy tamin'ny ministra tompony andraikitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny solombavamboaka ka niara-nidina ifotony tany itoerana nanadiadiny momba ny fikatson'ity asa ity ny rotonta araky ny tatra hoentiny Nandriana Razafindramaro. Université izay napetraka ao Manakara mbola université sadasada mba irinay ny tena naovana anazy université taorian'ny fangatahana anohizana ny fametrahana ny université manakaiky vahoaka ao Manakara nandritra ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka farany teo nijery akaiky ny olana ny ministra voakasika sy ny olom-baofidy. Hatreto aloha zany tsika mbola mijery hoe inona le formation tena andehanana mpianatra mivoaka ny tanàna dia anendry olona anankiray isika hiandraikitra ny resaka taratasy rehetrarehetra mikasika an'izay tiako moa zany misy an'ity fototra ny eto zany raha fahitana an'ity eto dia ho jerena akaiky hoe aiza ho aiza ny natonga ny asa io zany.
profo mitoka amin'ny tentany moa zao fanomboana asa dia mankasitraka monsieur le ministre satria tena sapa zany ny fitiavanao antiky tanànana ity indrindra ny tanora izay besaka ny manam-pahaizana eto Manakara sy ny manodidina nyity faritry fitovinany ity ny mandeha lavitra ny fahasahiranana zao besaka ka raha mba efa tafapetraka zany université izay ataoko hoe ela nangatasika anazy zany dia magnamaivana ary magnampy satria besaka reo tanora mijanona eny andalana mpamitana ny fianarana eny afaka baka dia sy manana moyen afana manohy an'izany. Ny farany volana novambra 2024 no nametrahana ny vady fototra ananganana ny université manakaiky vahoaka ao Manakara. Université ahazaka mpianatra 500,000 raha nitombana teny am-piandohana. Tany amin'ny faritra fitovinany fa manakaiky eo ihany koa ny faritra vadivavy dia nahasotoana famahana olana amin'ny famatsiana rano fisotro madio ny mponina tany amin'ny distrika ny Mananjary fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombona antoka izy ity araka ny famitambavao Rindra Del Rafaela solitena televizana malagasy any Mananjary. Commune besaka ponina nefa mizaly rano fisotro madio ny commune ambanivohitry Anosiparia eny Andohasana eny amin'ny ranoben'ny ponina any an-toerana no matsaka ny rano sotroina na ny hampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Sy ny tazaposiny an'izany nefa ny fitonam-panjakana izay mizoro ankehitriny fa nisy ny fiarah-miasa avy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana sy ny CRS izay novoatsiny tetikasa Spices vola hamasy rano fisotro madio ao amin'ny fokotany 3 ao anivon'ny commune ambanivohitry Anosiparia dia ny fokotany ny Bakinamorona, Maromanitra ary Anosiparia centre. Ponina miisa eo amin'ny 1608 isan'ny ponina ao anatin'ireo fokotany anankitelo ireo ary ahitana branchement social na fanjakana iombonana miisa 450 izay naorina eto Anosiparia. Dia sy ireo ihany fa mbola misy ihany koa bloc sanitaire izay hoe WC tena fomba tokoa izy eo tena hoe manara-penitra izay ahitana ho an'ny vehivavy, efitra ho an'ny vehivavy, efitra ho an'ny lehilahy ary efitra ho an'ny olona manana sembana. Ahitana ihany koa fanasana tagnana izany antsoina hoe DLM miisa 3. Ao anatin'ny tetikasany CRS tamin'ny alalan'ny zararano andiany fafito no nahafahana namatsy rano fisotro madio ny commune ambanivohitry Anosiparia izao. Tombony lehibe ho an'ny vahoaka any an-toerana araka izany izao tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy izao. Raha eto Anosiparia dia ataoko hoe fahasalamana aloha voalohany satria raha rano tegna tanimbary no nisotroiny zareo teo aloha dia ranony namorona igny dia zao zany zareo lasa misotro rano madio be vita traitement ara-dalàna tsara mihitsy ary ataoko hoe efa lasa nofirasy ho an'ny Anosiparia zany sy fokotany Maromanitra ary fokotany Bakinamorona ny rano maloto izay ataoko hoe natiana na sy tiana dia sy maintsy nisotroina satria sisy azo natao sisy safidy fa sy maintsy niaina tamin'izany ny vahoaka taty dia afaka teo ambany vakoa an'izay. Ao anatiny anjarandraikitra ny olom-boafity ny mitondra ny hetahitany vahoaka ho iatrany ny solombavam-bahoaka voafity eto Mananjary Mamiaza Sarlo. Rehefa nandalo taty voalohany aho dia isan'ny raha nangatainy vahoaka teto voalohany ny atao hoe rano ny anjarana solombavam-bahoaka sy voatery magnano an'ilay izy fa nitatitra ny etaetany zareo tany amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany dia mbola tamin'ny premier mandako moa dia tadidinareo tsara fa niara-ny tanteriko tamin'ny fitondram-panjakana niara-na hitanga amintsika tamin'le nitondrako rano avy Mananjary misy saika mba nampisotroiko ny ministry ny rano tamin'izany fotoana zany tao amin'ny assemblée nationale hoe hitondra rano hoan'ny Mananjary agny sika rehetra angamba mahita fa voavaly ny ao Mananjary ville amin'ny alalan'ny PAEP dia taty moa zany io voavaly amin'ny alalan'ny CRS. Commune maro atonivon'ny distrika amin'ny Mananjary moa no hisitraka rano fisotro madio avy tamin'ny fitondram-panjakana amin'ity farany taona ity. Vaovany olona ny rano fisotro madio ny toerana fa antony tsy fahampin-drano famonoana afo ihany koa nefa no anisany nanafaingana ny fiparitahan'ny afo na maitrano ampolony tany amin'ny commune Mairaty tany amin'ny distrika ny Farafanganantany ka vokatra izay dia olona hatrany amin'ny 770 ny trahaboina amin'izao fotoana izao mbola sahirana tanteraka izy ireo satria tamin'ny 20 volana Jolay lasa teo no nisy izay hatrano izay namaly ny antso vonjy nataon'izy ireo ny fanjakana ka nandefa fanampiana vonjy ranovaky tamin'ny alalan'ny BNGRC
araka ny famitam-baovao ny Rolia Fahiny Manana. Afo sy voatanjona ny ainga tamin'ny tokantrano iray no nahamaika lasa lavenina ny trano misy 2.7 lany hafa avokoa ny fananany mponina teto amin'ny commune Mahery-Raty. Da sisy tavela satria fihay mianaka nandeha nisofokararaka olo dandragnonay miasa hosame hosonagny de fa avy avako etadizandreo nay hoy may trano tamin'ny piao nagniny sa nisy nahandry mofo ndreo etamoa hoy kaikilana masaka mofo ndreo nandeha nagnatitra an'igny telo aranigny kadindreo namonogna afo elakzy nohodiandreo deo nisy olo etameo asakasaky nahavozy anazy ny paiky tragno fa paiky tragno ny vady foda sy tratrika izy koa nandrempe tena naninigna na sarodalana sy tonga ny fiara vaventy aza ny toerana dia sy nahasakana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC nitondra ireto fanampiana ety fotony. Tsy misy natao tombo dia tsy misy natao ala tsika fa mitovy. Ny vilany anankiray menaka ray litatra, sotro 10, vilia 10, sio ray, dia vary 12 kilao sasany. Zay zany fitambaran'io vary io rehefa zaraitsika. Dia ny voamaina samy manana eo amin'ny 10 kilao eo zany ny olona 20. Akaiky ny vahoaka trano ny fitondram-panjakana eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblika ka nijery fotony ny fahoriam-bahoaka toy izao. Ary sorana ny fitondram-panjakana fohy be zay taritiny Mikael, colonel Mikael, fa tonga dia nivalindreo le izy. Ary raha nahitatsika ampitsoniny any dia efa nahazo valy latsinainy. Lalana moa lavitra baka Antananarivo avy any zareo ny ainga dia androany tonga eto amintsika ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Noho izany dia hatolotra antsika ampitiavana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana fohy be zay soloko tena eto ireo fanampiana zay misy sokajiny maro. Misaotra ny fitondram-panjakana, misaotra ny firenena fanavoazy, misaotra ny andriamatoa prefet izay nagnatitra sakafo hoan'izay traboina eto amin'ny fitanàna Mavakovo dia makasitraky ary velom-boly izahay fokon'olo ao amin'ny tanàna Mavakovo satria tonga somasara ty aminay ny sakafo izay ho fagnampia ho anay traboina. No tsinjaraina pahibe maso teto avokoa ireto fanampiana anjara ny isa tokantrano tsy manakialofana ka ny BNGRC no nitondra sy nanatanteraka ny fitsinjarana. Nangarahara tanteraka izany teto. Afateny amin'ny anjerimanontolo teny Ankatso-teny dia misy hetsika mampifandray ny tanora ny amin'ny tontolon'ny ambaratonga ambony, sekoly ambaratonga ambony moa zany raha ny tena marina kokoa sy ny tontolon'ny asa ao anatin'ilay hetsika journée de la faculté EGS et des partenaires hoentiny Olivier Andrembololo-Mihaja ny akon'izay. Ambom-piona ny mpandraraha teknisiana avy amin'ny sampandraraha-panjakana sy tsy miankina orinasa sy ny maro hafa misehatra amin'ny tontolo ara-toe-karena izy ireo izay miara-mifarimbona amin'ny fanohanana ny tanora ety amin'ny anjerimanontolo atao anatin'ity hetsika journée de la faculté EGS et des partenaires ity. Afaka mifandray avy hatrany ny tanora sy ny sehatra asa eo ihany koa ny torolalana samihafa avy amin'ny tompon'andraikitra mba hifanandrify amin'ny fiofanana tao ny asa miandry. Eo zany resaka fandrarana aloha zany zay voalohany espace entrepreneuriat mba hisarihana ny mpianatra roso amin'izay fandrarana zay na hanohanana ireo zay efa mandrara satria misy mpianatra sy ireo zay vao nahazo diplôma zay efa misehatra anatin'izay fandrarana zay. Zay indray resaka fanamafisana ny fanamorana koa ny resaka fahitana asa amin'ny fampifandraisana ny mpianatra areo le fanavita fianarana amin'ireo orinasa sy ataontsika amin'ny teny frantsay organisme sy institution samihafa. Zay ihany koa moa zany ny fisian'ireo fiaramantoka zay. Ny fahatelo anankiray ny fanomezana atoro-lalana. Iray amin'ireo efa matianina eo amin'ny tontolo fandrarahana ry zareo mpikambana avy eo amin'ny vondro mpandraraha malagasy mizara ny traikefany atao anatin'ity hetsika ity. Expérience niainana zany tamin'ny vao nanomboka ny asa aman'olona dia enao mila mampiseho hoe ianao any olona matianina, olona tianao ny asanao, olona vonina hisontra ianao fa hita amin'ny mpampiasa foana ianao rehefa tena hoe olona loyal, olona vonina ary olona vonina hisontrotra miaraka amin'ilay orinasa. Ny diplôma tsy finalité fa ny diplôma dia ataontsika hoe tremplin ahafahantsika miditra amin'ny matianina dia tokony mbola mianatra tsika rehefa miditra anaty orinasa zany hoe mila manana fanetretena manomboka tsy voatery hoe tonga dia mifamaly mivantana amin'iny diplômantsika iny fa mianatra any amin'ny ambany ary rehefa miainana mpandraraha maromaro
ahafahantsika mitady vahaolana eo amin'izay lehilahy amin'ilay hoe mila expérience angeza be na hoe tsy maintsy tonga dia mikarama sy poste ambony be rehefa navita fianarana. Ahatra 3 andro ny journée de la faculté EGS et des partenaires serasera arakasa fampiofanana velakevitra fampiratiana no mandravaka ny hetsika ety amin'ny anjerimanontolo. Mbola nomezana tosika ny tanora ao anatin'izay sehatra ny asa izay hatrany dia misy tanora hatrany amin'ny 200 avy amin'ny boriboritany fahaenina no nomena fiofanana momba ny community management et marketing digital ka tompona antoka tao anatin'izany tanora ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara araka ny vaovao moa ilay hoetiny Olivier Andriambololo mihatsy eo amin'ny sany Joël Sange aparany. Sehatra iray mbola malalaka afaka trandrahana tsara raha ny seha-piariana miompana amin'ny fahafehezana ny atao hoe community management sy ny marketing digital. Efa be ny mampiasa azy eo amin'ny tontolo ara-barotra saingy vitsy ny tena matianina raha ny eto amintsika. Azo atao tsara nefa ny mivelatra ny mamorona asa ary manitatra lalam-barotra amin'ny alalan'ny fahafehezana ny community management sy ny marketing digital. Raha ohatra anao mahay hoe marketing digital community management io saisay ianao hoe ivarotra na koa amorona activité idirany fidiram-bola aminao manokana. Rehefa tsy manana compétence mifanaraka zay lasa misy olona manao lany vola fotsiny izy hoe boosta page sentar boosta publication sentar inona zavatra mandalo avy eo lany ny vola nefa tsisy retour zay le investissement atao satria amin'izao ne be dia be maro be tsena misokotra amin'ny lalana fanao tonga ry tsy misy client izy. Za matetika hoe manontany tena foana mba ahoana tsena aty nefa za tsy mahita olona mivoaka ao miditra nefa hoe ahoana ataony mahaloha ho fantsena. Kanefa rehefa jereko le pagen'le tsena miroborobo be hitako hoe be ny mpanaraka ao amin'ny commentaire amin'ny Facebook sy ny tariny zay amin'ny TikTok be hitako mpanaraka ary hitako hoe tsy maty le tsena ataony tsy maty tsena dika zay le anisan'ny force bebe ny tsena koa zany vente sur place force bebe kokoa anazy le marketing digital. Tanora maherin'ny 200 eto amin'ny boriboritany fahaenina no manaraka fiofanana mikasika ny community management sy ny marketing digital, fiofanana avy amin'ny tanora fanelon'ny fanavaozana eto an-toerana ho fanohana ny tanora mitovy aminy. Ny antony dia natsapa ny tanora fa mila mifanampy, mila mifampizara traikefa, mila mifampitaiza mifanoro fa tsy vitan'ny olona ray ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Isam-batan'olona zany io fandraisana anjara tsirairay avy dia natsapa ny tanora hoe ndao tsika ifanampy, ny tsain'ny hafa zarain'ny hafa, ny tsain'ny hafa zaraina amin'ny hafa dia mba fanohanana zany eo amin'ny samy tanora ao amin'ny Jeune FFM zany ny anton'izao fampiofanana sy fifampizarana traikefa izao. Iray amin'ireo mpiofana Irakotonandrasana Christian efa mpikirakira tambazotra tserasera amin'ny lafiny maro izy ka tombony ho azy ny fanatevena pahalalana. Za efa liana foana amin'ny resaka digital sy ny ohatr' zany liana amin'ny resaka ohatra hoe création de contenu sy ohatr' zany resaka influence sur réseaux sociaux dia hitako hoe mety aminazy izy dia nandeha misy zavatra tsy fantatro zao teo hoe ohatra hoe concurrent zany ohatra hoe manao se zavatra metimety kokoa no zavatra ataony concurrent zany fa tsy hoe manenjika anazy. Andehan'ny voalohany ny fampiofanana eto ary tosy hivelatra amin'ny lafin-javatra hafa ho fanohanany FFM ny tanora malagasy mitovy aminy. Fandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ny omaly no resana tao anatin'izay fa manomboka misongadina aty Afrika i Madagasikara amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy ka noho izany niezaka dia mbola ifanometanana ireo vehivavy efa navita be teto amin'ny firenena sy ireo tanora vehivavy ampiroboroboana ny fandraisana anjara amin'ny vehivavy amin'izay fitantanana sy ny fampandrosoana izay araka ny vaovao entiny Vola Rafarasoa eo amin'ny saly Stéphane Alphonse. Ampiakarina 30 hatramin'ny 50 isanjato ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fanapahan-kevitra politika eto Madagasikara izay nitanjona lehibe ny vohitra nandritry ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina no karakarainy ny vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana. Ny zarantraika efa niteto ireo vehivavy efa nitana ndraikitra ambony teto amin'ny firenena mba ahafahan'ireo tanora liam-pivoarana sy manana viana manohy ny ezaka efa natomboka. Ireo vehivavy izay sénateur izy taloha, ben'ny tanàna izy taloha, député izy taloha, dia docteur izy fa ministre indroa izy sénateur indroa izy zarainy
ary asongadina an'io zany a ny zava-bitandreo olona reo a mba ahafahan'le tanora makatahaka mila manana vision na vina ny tanora tsy hoe mahivava mitabataba fotsiny dia mahavita zavatra fa mila misaina tsara dia io vina io a no jerena hoe azo tanterahana sa tsy zay vao miteny hoe ahoana ny fomba natanterahako azy a izy ny olona afaka hifanampy amiko fa ny mahavoan'ny tanora ankehitriny a tonga dia mitabataba be dia tonga dia mitady hiakatra ry ambony be ary fa mandeha talatohatra io navohitra teto ihany koa fa efa manomboka hita taratra ny fampiroboroboana ny miralenta sy ny zony vehivavy eto Madagasikara koa ilay fitsaratsarana raiky tapisaka ao amintsika hoe ny vehivavy tsy mahazo mitondra ny lehilahy no amin'ny fianakaviana zay foana dia manala an'io izahay a ary misaotra ny fitondrana ankehitriny izay a nametraka manaiky ny ampitovy ny zoan'ny lahy sy ny vavy ka ahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny fitantanan-draram-pirenena satria nahoana satria misy fiteny izay hoe raha mitovy ny diplôma fa maninona ny lehilahy ihany no raisina eo amin'ilay toerana dia hoe andao ara mba ataovy 10 isan-jato ny lahy sy ny vavy raha samy manana ny fahaizana 17 taona teoriana tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana i Madagasikara nosokafana ho an'ny rehetra ny ady hevitra sy ny fifampizarana teto indrindra fa ho an'ireo vehivavy efa ao anatiny na mbola maniry hiditra amin'ny sehatra politika avonina nangana fiarahamonina mirindra sy maharitra fanamby ny iraisan'ny rehetra teto ny fanomezana sehatra sy ny fahafahana mitovy satria ny vehivavy matanjaka no andry hiakinana ny fampandrosoana amin'ny firenena feo anatin'ny protocole de Maputo izay anisan'ny nankatoavin'i Madagasikara tany amin'ny 13 taona lasa izay ny zon'ny vehivavy izany hoe fanomezan-danja ny zon'ny vehivavy izay mbola tsy miatra eto amintsika nefa izany ka anaovan'ireo vehivavy atsisika sy fanentanana hatrany ny tokony ampiarana izay araka ity vaovao zarain'ny Natasha Asimbola sy Aina Rabetany ity. Nanamafy ny adisisika tokony ampiarana ny protocole de Maputo mba hisitrahany vehivavy ny zony feno ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny vehivavy Forum Génération Égalité tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ity. Tanjona hoy izy ireo ny mba hitondran'ny vehivavy anjara biriky bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny protocole de Maputo izay manoritra ny tokony isian'ny fitovian-jo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena sy ny fanapahan-kevitra. Naverimberina tamin'ity velan-kevitra ity ny tokony hisitrahan'izy ireo ny 30% ny toerana amin'ny fampandraisana andraikitra azy ireo eto amin'ny firenena. Nantelimera-pirenena raha ohatra ka 163 30% ny isan'ny député dia 9 ihany no isan'ny vehivavy sy fomban-drahoaka voafidy. Izany hoe atontanisana 9 isan-jato izany. Ty ampy ny fahainoanan'ny feon'izy ireo no izay atontanisa mbola vitsy loatra izay. Farafaratsiny tokony mba ho 30 isan-jato ny posta misy no mena ny vehivavy. Saika nandray anjara tamin'ity famelabelaran-kevitra nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana ity avokoa moa ireo vondrona sy fikambanam-behivavy samihafa ary ny FEGE. Loha hevitra novoizina ny hoe ny tokony anjara toeran'ny vehivavy malagasy amin'ny fampandrosoana. Setry ny kolontsaina namaranantsika ny vaovao iresaka ny lalaon'ny Tsirby andehan'ny fahaenina isika izay mihamaliana hatrany ireo tanora ny kolontsaina izay mampiavaka ny fahatra mena be iny ampitainy le manatovin-drainy Berny sy Adriary Jules Randry. Nahaliana ireo tanora sy ireo ray aman-dreny ato anatin'ny distriktin'ny Belosy Tsirbina ny famohazana sy fivoizana indray ireo kolontsaina mampiavaka ny faritra toy ny moraingy endrim-panatanjahantena maneho fihavanana sy fifampitsinjovana andraisan'ireo zatovolahy sy zatovovavy anjara izay natao isaky ny folakandro. Ankilany ny fanehoana andapiazo isaky ny hariva ireo fomba tsakalava toy ny sorotroky, fomba izay natao rehefa feno folo ny sanjaza nateraka, natao ny fikambanam-behivavy sotandeha avy eto Belosy Tsirbina. Ny fanangana ankazomanga hanehoana fa manana ivoahany sy fotorany ny fianakaviana iray, natao ny fikambanam-behivavy sevako sotandeha avy any Ipoalimena. Fehiny
nivoatra raha noharina tamin'ny andiany fahadimy ity andiany fahaenina ity. Raha jerena zany jeritodika atsika tany amin'ny 5e édition sy ny 6e édition dia anisany hafa kely zany ty 6e édition ty ary hitanay zany efa tena hoe nisy fivoarana bebe kokoa ity 6e édition ty satria raha jerena fotsiny na ao aminay organisateur na ny resaka fizarana loka sy ny fanentanana ny loka dia hita zany fa mahafapo zany hoe zany misy fivoarany bebe kokoa ity 6e édition ty par rapport ny rea 5e édition sy tamin'ny nianomboany jeu de Tirby. Ankoatr'izay nitombiany koa ireo mpandray anjara teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena satria nahatratra ekipa 7 ny taranja baolina kitra izay nandraisany ro komina avy any amin'ireo distrika mifanila Bodirindrina amin'ny Bilosi Tsirbina sy ireo zanaka ampilezana avy any amin'ny faritra hafa. Teny koa tokolasy toboko avy no manakatona tanteraka ny rahantsika tamin'ity sabotsy fiangasana feno isika tsirairay tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany raha bitsy mbola hiaraka eto isika mandra feno tokolasy toboko.